Misaotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara nosoratany Randrianarivelo Marcelin nampitondray ny lohateny hoe ho olom-baovao. Hainonareo ny feon'ny Sinez, Régis, Hervé, Jean-Paul, Ange, Vero ary Thierry. Nandray feo Tovrazana Mamonjy sy Abel Radorason. Nanaty tosa Anjarliva. Sera malalaka amreo avana matsakaiza amizay izay fotoana naharitra naretako tenzay dia ampisaintsainako lalina amin'ny tondrako ny fiainako aza amizay mba misy voentiko antsina ny namana irana mba tsy hinona fanaorotondron'ny asa ohatra nahazo ateo zay aizako fandoroana fanapitehana fananam-boaka sy fitaovam-panjakana Eloko tsy ny saintsainko hoe atao mihitsy nefa dia nahavoarory asy nahavotana taty apontsy no ry zany ihany nefa ny nahatonga izany zany sy ny namany laza hoe namany koa nefa ry zalany tena nanao ny fera izy nefa hafamay leotra mafy hanarenako ny fiainako nefa ilana ny fanampiany dadana izy zany indrindrindra eo amin'ny volo lavitra azo nanitsana rangazy lasy zay sisa nampandreny dia kosa eto ny tranonaika ny ovabe ny izany tanàna izany tsy ohatra ny talotsony ary midy mivararara aleo dondonina aloka Iza? Za ihany dada. Za izy? Za. Andraso ary vao avy a. Zay azo tokoa. Ahoana re zao ny atairany na ny hafaliany koa mahita tsy mbola azo ny eritreritra mihitsy hoe raha zany zao totombo tiako izy koa efa mataona tsy mba tonga namanga ila vete? Zaka, raty andro dada fa niverinao izy andray ary. Rato? Izy indrindra ry dada manaona aloha anao ary inona ary ty mampiahatra anao ohatran'io taoniova tampoka teo ny endrikao? Rato lasy lahy mandeha fa tsy laiko miditra ny tranoko efa ampy zay fahoriana nampitondray ny lahana mivady zay dada ditra ny lahy ihany nafaty an'ireny lahy noho ny areti-potsatry sa mbola tiany lahy koa ny afaty aho dada tsy nampoisiko neniko daholo re zany rehetra zany enona de hoe tsy vokatry ny nataoko loatra azy efa nanala baraka tamin'ny mpiaramonina nanao tsinitsinina zoma olona nanitsakitsaka ny voninahitro dada enatra amin'ny fianakaviana ka tsy ilaiko andika ny tokonana io zanako ny efa olom-baovao akehatriny avelako avokoa reny tetrako taloha reny ny fiarahako tamin'ny maro ny fidiana alina ny fidoroana zavamamamy sy ny sisa aza tositosika ary ary dada tsy mila aletsy soa dia mba tsy mety zao ataonao zao ry dada fa reny nataony lahy reny nety fangalarana fiaran'olona fandorana sy fanapitehana zava-panjakana nefa dia nibesiny maro akehitriny mibaby mivokany voatery mandeha tongotra lavitra zao vao mahita an'izay laina dada aza-patsivinara atsony re zany ka nataony laka raha niverina aza fa hoe nanao an'izany zany efa avy nisazo tany amponjy mba hanonotra ny fiainako zao mba imasoko manomboko zao fa mihevitra ngala fa mbola tafaverina amin'ny asany lahy efa olona very zo tsinitsinina tsony ka hanana no avy imasona izy andray tsy misy toeram-piasana idikizo andray an'lahy mihitsy litea eny ngamo hoe voatery asa amin'ny orinasa-mpanjakana na n'olon-tsotra fa afaka miasa ny akafa koa ohatra hoe azo atao mamorona asa ho an'ny tena ka olona ray na roa na maromaro mitambatra anaty kooperativa dia
manangana orinasa madinika na ozinina tsotsotro reny amin'izay mba misy vola ampiasaina dia afaka manao asa tanana ohatrotro zany. Dia aty amiko ela no ana tena hitady vola anaovana an'izany. Nga fa lansady ny vola azo tamin'ny alatra hatramin'izay sa hitady isoloka eto indray. Mafy loatra zany teninao zany sy dada ka Zany no izy ke. Efa tsaroa fa reny ditrako reny nisy dia tsy noiza fa nonareo mivady any amin'ny Inona tsara ho ely ty. zany koa Zany vady zany dia da io fa ho lasa karazany ramatoa. Ny soka teny lafa nampianatra ny lahany reny toetra ratsy reny. zany mihitsy ry dada. Raha tena nanao ny didy amaraindry ray aman-dreny eny nareo na dia hoe minitra vitsy monja aza mba natokanareo tamin'ny hoe nanorotoroana nanaranareo indrindra nanara-maso ny fiainako hatramin'izay nareo dia ngamba tsy ho toy izao ny fiainako. Saingy nareo variana loatra amin'ny fitadiavam-bola ameo papa na ny fafinaretana tany velany ka na ny fitezana aza nataonareo ambany zavatra fa dia nakininareo ampiasa trano. Ianao zao mba nantenako hoe mba hitsetra mba hoe ampitraka andray amin'izao fahavazako izao kivina andray aty. Ianao mba nantenako hitarika ao amin'ny fahazavana kanjo vao maika ny mandetika any amin'ny maizina andeha fa tsy hijanona eto ka. Mandeana koa lava tsy silako an'lahy zaza tsy manjary. Eny andeto koa ry dada nefa oaiza nefa Zay le an'lahy tsy raharahako e. Verena indray any amponja rehefa tsy mahita ale. Misaotranao raha ianao nahavita izany teny amiko izany. Ianao nefa mba nahitako masoandro. Sarotrinao angamba ary dada maty tany amponja tany. Veloma ary dada nefa tsarao fa any andray mbola tsy maintsy hitadiavanao sa tsy arovanao ahy. Lasa letsy fa mandrebireby a. Saziny tany amponja aizako alavero ny mpiara-monina tsy zaranina maso fianakavinavy miatakataka dia amin'ny fomba hoana ary nazaon'ireny manarina ireny fiainana rohatra zany atositosika dia hodiana tsy fantatra fa mahamenatra na amin'ny fampikasokasoka aminy azy efa mba hoe nivonona ny anaovan'ny toetra sy ny toetsana nefa ary dia za aloha izy tsy mba manana hoe rahalahy na hanabavovatana fa dia lahy tokana dadaza moa ny ray niteraka reny natonika maika fa ny fianakaviana ho any amin'ny dada tona ary dada fara zay ary maninona tokoa moa raha any amin'ny lisiny zay tokoa izy kosa angamba tsy handaka sady tsy lavitra eto no misy ny trano aleo manengana ihany fa ny andro koa ty mialina raha teo ty eto to tsy andray ahy zany ka menatra azy ny faiza ary mahaleoko ny kibonao na ny trano tsisy atoriana tsy maintsy makao aminy aranga na dia teo aza reny zavatra nampifandronana izany reny efa mety tsy mipetraka ato amin'ny ray aman-dreniny atokoa ngamba izy ka izy aleoloha tsapaiko rangahy izy ndray zao hoe andraso ao avy a feo an'izany marina tena mbola aty any leny kinarina atao iandro sy nandeha aleo rangahy andrasana fefa tonga ety any ahoana zay irady any le tsy tery zany tsy tadidiny lava irady fa iny irady hoe fa nga iny le tsy efa vita ny sazoko tany amponjaka mba hitady any lisy ve lalala zorona fa lisy tsy etsitsony fiavalasana anambady
raha tsy vendra nisy ka iandry alahy tsy antehitra amila olona gadra lava io za mba lanjalanja ihany ny teny avoaka ka raha tonga eto any tsy sanatry hoe anondray mifankatiavanay efa napoitrika ihany hoe tsy ahito azy tsony fa noho hoe mampinamana antsika hatramin'izay dia tonga aty saika mba ingavy hatrana aminareo fa zao ihany lesy hoe ahoana taloha tamin'ny fito taona lahy sika mpinamana fa tsy zao ntsony ary raha fiantrana tadiaviny lahy dia zao tsy mpanao asa sosialy zay ka tsy manako mena lasa am'izay fa tsy za sahany lafy nefa ny letsy ny tena marina tamin'ny renyraharaha reny dia za no misolo sy mibaby ny eloko ilahy tany amponjy elahy fa niala fialana hitahita za moa tsy nalala nin'inona dia nataonareo voaroroa amin'iny resaka iny dia zao nanefa ny sazy tany amponjy zao ka tonga hitakiontra lasa tonga amaly faty fitamatamahan'ny lano na vo any lahy za folo taona no laniny lataniko zay fa tsy misy sesaka tsony zavatra efa vitany any zany tsy bakasy nandaha daholo za raha za momba nanompazany sasany tapamofo mba nihoanako ko na ny havana ary ty namana ny olo tina sakaiza fahiny tsy izy ty alalany matsomba zany na dia fiatsika kely fiatsaram-pelatsy ary tsy misy fa dia roahana fotsiny zao mampalahelo mahangatra fonisika ohatra mampirisika hivary lavatra ny fahatsapana an'izao fiatakatana amiko zao za zao hivenjivenjy tsiro fotsiny re tsy olona materitseritra ka ary za koa tsy mbola very fanafa mba manana ny reto sandroko reto any mba afaka mamokatra tsara fahaizako raha teo ampy anatotosako izay zahatra mba kinasako tsy antehitra mikavana tsony aka angataka ry tompoko hery ny tenako ihanyzayonatenaiko misaotra tompoko andriamanitra ny fiadanana ny vombona mandrakarifa mangataka ry tompoko mangataka orangatia lehilahy mahatanja be toy io ianao dia maniry tena toy izao ka tsy rehefa mangataka toy izay mangalatra tompoko samy tsy mety daholo eny zany raha lehilahy mbola tomatoanao zao no mangalatra na mangataka dia mahamenatra aleo miasy miasa taony tsy misy ndao anaraka fa meko asy ianao sady mbola mitady olona maromaro mihitsy aza zao asa inona nefa asa mitaky herintsandry famboleny zany fa manana tany dadasika vo avy nividiko any ambavolo any tiako volena daholo izy rehetra misy anefa faritra tsy azony traktera le no izy io silasila be aloha ny fijeriko azy ka atahorana nimba azy raha zay traktera ka dia sy mba tsy vitan'ny traktera zany no itediavako olona hiasa azy ka hoana vonona ianao zany hoe tsy dia afaka fa misaotra anao manahirana zany ko niarany didiavin-drangady fina mihitsy zany didiavinao ataoko mba tsy hampanahirana anao fanavotana daholo enge zany ho anao ny tanangady mihitsy ny tsy haiko sady zany koa to any ambanivohitra be ihany tsy mba akaiky tanàna akory inona zany mahatamana anao ito tanàn-dehibe eto angataka tao mahalina resaky le rangaty aiza moa ny gasy lota fita lehilahy manamo aizy azy ihany ty olona ty am'izao bikabika zao falasa aleo arahako dia atoniko azy eo resako mba azafady kely ane tompoko ahoana zay ry tovolahy misy ilanao anga misy tokoa raha tsy dia maika loatra ianao resaka ndraimbava kely fotsiny re raha tsy dia maika aloha zao eto ny teninao fa mihaino
masandrom-piainao na naika andray asa ihany ka raha velo anao asa-pamokarana any ambanivohitra lavitra any dia amadika banga amanako amam-borona ikarakarako sosimby es vitako ranga zany tsy maintsy vitako sady zay koa zatra n'izany otrotro zany tany amin'ny toeram-panarenana namboly ny ompy zany lasa tany andavanandro sady fonja mamokatra koa ny tandrony zareo tam'ireny bory foko amin'ireo mpiavinavina sy mpanao tsy mbefa lavo ireo fa lehilahy vonina ny otrany ity dia tonga raha velo fa tonga fa nazotanjana ary azy ho nahitako andragaty izoka ka ahoana leroa vonina tsara lehilahy manana tiarygetra otratrarina tsy maintsy vonina lalandava tompoko tsara zany ka mafinaritra mihitsy lehilahy toy izany mihitsy ny tetiaviko ka hoana re raha pitso maraina sika no anainga efa vovorika eo avokoa ny zavatra ilaina any aza manany amin'izay sy fa ny anio aloha ahoana tompoko atao amiko alonga ianao matory dia misakafo anio alina fa raha lasasany kosa moa maraina vao avy eo dia miaraka amin'ny fiara hitondratsika ny toerana ay misaotra be dehibe tompoko fa raha tsy ianao ngamba dia fa ok sersia tsy maintsy fanampinany ny fiainany tsy misy olona mahavita teriny sika olombelona fa adalana izy dia hiataka foana marina aloha zany ny daholo be ho an'ny tsirairay ho an'ny daholo be mazava amin'izay zany eny fa ny tena manoana ny foko any dia ianao tsy olo mpantatra akory fa olona sendra mifanena tamiko samy malagasy sindrasindra fotsiny nefa dia nampandrosonao aty an-trano nangoraka sy nanampy anao fa reo mba hoe avana sy sakaiza sy namana nandroaka nanary nandray aho fahavalo mihitsy azy zao ihany raha ny teniko amin'izay eny tompoko atsaro any amin'izany rehetra zany fa zay atafitany se sy ny fiainany se sisa ilo fotsiny tsy avy tany aninona neny fa misy afisana sy ny fitanisan'ny sanany foriny eny izay aloha ary matony tenako no mifanena tamin'izay fa tsy olo-kafa dia izay no efa lahatra ilay nahary itsika dia hono tompoko mino ve anao fa mbola hotafarina ny fiainako tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ry hoy ny fitenenana rehefa omba pikirizana finiavana fiezahana dia tsy maintsy ho andramany se zany ary ho fantariny se ihany koa zay tokoa ngaka tovolahy toa an'izay zao no maty ny injairan'ny trano ny ray aman-dreniko niaraka tamin'ireo ray tapo tamiko ay ve efa taona maromaro zay dia za rery sisa velona tamin'izany ary dia onjoonjoko za samy rery fa dia voatery niatrika rery ny fiainana ary tamin'izany novonjeko ny nianatra novonjeko ny asa teny rehetra teny teo mpamaranako ny fianarana ambaratonga ambony indrindra tamin'izay ka rehefa nikiry nanao tolona tsy ombotratra dia todo sy nisalotra fandresina ihany tamin'ny farany vita ny fianarako dia azoko ny mari-pahaizana nyriko hatramin'izay teo indray nefa no nitranga ny olana goavana olana ao na tompoko zany hoe tsy nisy toerana saza ny diplôma nananako tamin'izany ka no zany mbola tsy afaka ny asa vetrany zany saingy tsy za rery aloha ny niarany toy zany fa maro zay avy navita fianarana no tsy nahita asa atao za kosa nefa tsy niolona tamin'izao fotsiny fa nitarika aleo namako hanorina nangana asa ho an'ny tena manokana dia inona nataonareo tamin'izany fanjariana asa madindinika za na salatsalany ireo le antsonareo amin'izao fotoana izao hoe PMI PME ka maro aloha ireo tsy narisika tamin'izany tamin'ny voalohany ary nisy moa laza hoe efa inkarakarany ray aman-dreny toerana anoano dia zay indray le resaka tsolitra tsy maintsy zay foana zay tokoa ary io no tena fositra amin'ny tsy fandehanan-draharaha maro eto toerana misy olona tsy aninina akory fa manambolana ny ray aman-dreny ny anosehana azy dia nanjarina azy toerana any amin'ny sampanasa maro ary rehefa eo mpanaovana ny asany tokoa izy ireny vao hita fa tsy mahomby mihitsy takotakona na fempenina fotsiny ao any ka tsisy fandrosoana mihitsy na ny orinasa tsy mamokatra arak'izay tokony ho izy zay le toetsaina mampalahelo zay mihitsy
raha mba samy ezaka manao asa ho an'ny tenany avy eny e dia ho foana mora ihany ny tahaka an'ireny satria ahoana ozy ianao amin'izany amin'izay mantsy tsy bosezika sy hitangorona intsony reny toerana misy hoe filazahana fampidirana mpiasy mandray olona ohatran'izao hoe amin'izay ny olona mantsy efa samy manana ny asany manokana na ifandrombonana any amin'ny any a dia tsisy olana mihitsy amin'izay fotoana izay rehefa maro loatra koa ny mpitady asa ao amin'ny orinasa iray tsy maintsy lasa risoriso ny atafidiranao e zay manao sisy bola ihany tsy maintsy voaray marina mihitsy zany teninao zany tompoko ary za aloha anisany manoana an'levitra hoe raha mba nanipy zany tamin'indray ko any dia indrindrindrindra momba n'ity fanjariana asa ho an'ny tena ity dia valy boraingina fotsiny zao no namaliny ahy nefa dio ny hitako hoe fomba mahomby andresena ny fidonana ampona ka azo atao daholo anery amin'izay na atelier anaovana asa tanana madinidinika samy hafa na indostria vavety na indostria madinidinika tsy dia ilana akora firy akoringa ireny hoe akora afarana ny ivelany ary ny vola ahoana amin'izay ny vola hoentomanana indray azo atao tsara ny manao fanarana amin'ny banky fa reto tanorantsika ho any to mbola varimbariny lavitra tsy mahita ny ambany maso izay aloha fa eo amin'ny lafa famokarana no hitako tena ilana zany any zao ny tokony masona bebe koko sika malagasy koa nefa ny dombony mpanjanaka amin'ny io resaka iny saitsika no amavony ny asa mpambolena sy ny asa tana madinika ireny dia amin'izay tsika tsy miroboka any izy anefa zao manana concession na toeram-pamokarana ny dadasika be tamitsika tamin'ny andro taloha tsy ry zareo ihany izay mihitsy fatany fa amin'ny asa mpamokarana ohatreny nazahoana tombontsoa betsaka sy miopampana ka dia tiano azy samyrery ireny sika variana ty amin'ny asa mbarao sy ny karazany ty fotsiny satria ireny no hoe asa mihaja araka ny voalazany natsahatra teo koa no fanaovana asa tanana maro samihafa ary tena mahay mandiny zavatra mihitsy zany mihitsy ny tena marina tompoko ariny ary raha tsy tia nanana saina tia karokaroka sy tia mamborin-javatra sika malagasy dia nomba tiany tamin'ny hoe asa gasy vita gasy sy lasy io fajanony sy ny sisa izay mihitsy anika manjary tarazo hatramin'izao zany tsy misy marisika anao asa tanana firintsony ankehitriny ny fikirizana sy ny fiezahana anao zavatra mafy zavatra tsara nefa ny tsy ampy amintsika fa raha ny fahaizana manana mihitsy ry sesika fa ivirena kely aloha ny amin'ny fizotra ny tantaram-piainako nambarako tamin'izay teo iny ay toiso arô rehefa niezaka zany nataon'ireo namako tamin'izany fotoana zany hoe hanao asa ho anay zany fa tsy atehitra amin'ny asa birao sy ny karazany tahataka izany fa nisy aloha nanaraka ny hevitra fa nisy ihany koa tsy nety anaraka mihitsy izy rehetra ka dia nefa arako dia nanao manokany ny fambolena sy ny fiompiana no ny masoky satria fianarana ambony zany raha teo no nataoko tamin'izany dia ho tompoko ianao zany tsy nihevitra ny hoe hitady asa hafa ntsony fa dia io mihitsy no nataonao atoko inandray moa asa hafa ampy anay ary manana amby ampy be dia be mihitsy aza ny vokatra azo avy amin'ireo toeram-pamokarana telo samihafa ireo ndao ho hitany se moa zany rehefa tonga any fa dia vola tsy toko tsy foroana mihitsy any erisenao azo amin'ireo zany zay natomavako teto amin'ity toerana ity tena mba nitondra fivana be alo nananako asany sanina teto aizako tany ny dadasika be mbola tsy nisy ninina teto taloha nefa zao voavoatra voafefy avokoa manoteta tapitra voavolo mangazo katsaka varatanety ovy sy ny sisa indrindrindrindra ny faritra tsy misy avaratra ary ny andrefany ny eto atsinanina zao dia samy maka toerana eo avokoa ny trano kisoa ny tranon'omby sy ny komamborony zany fananambe zany moa dia nakin'ny aravilo amiko indrindrindrindra hoe fitantanana sy ny fanaraha-maso azy no iveriko fitsapana any aloha tamin'ny voalohany ka nandà nefa izy tsy nanaiky mihitsy
dia mbola veriko amin'izay ihany rado fa matoky an'izay tanteraka matoa izany tondra an'izay taty ary tombotsoan'izay avetrany koa ny mianatra amin'ny tatandraraha lehibe toy izao. Iny tompoko. Hitako somary nalaindaina ihany izay tamin'ireny voalohany ireny fa fantatro ny momba an'izay, fantatro ny toetsain'izay ka porofoy amiko, porofoy amin'ny manodidina sy ny vahoaka fa olona vonona nitraka tokoa izay. Tsy fahavalo-pirenena velively araka ny fiheverany fa olona liam-pivoarana. Misaotranao indrindra Razilo. Lehibe tokoa izao fitokisana napetrako amiko izao ary matoko ianao fa tsy andrarakelombreny to ho fitaratra hoe izay solafaka amin'ity fiainany ity ary modely fakanitahaka mba ampiverina amin'izy ireny izay ny fanantenana. Indrindraindrindra hoe mbola isiany ho avy mamirapiratra ka tsy hahatonga azy vary lavintsony. Sotra ny seto koa radony amin'izany ary tsy diso mihitsy ange ny eritreritra hatramin'izay fa olon-kendry izay saingy nosembany tandrifindrahoana kely fotsiny ny fiainan'izay. Eny, manana mpitaritra endry tokoa manana anao Rindra Ravelo. Raha mba nananatra sy namela andray ndraiky trotro-maso le raiko izay dia iny na dia sombony kely monja aza dia angamba tsy oka izay rado mamela azy. Ny zavatra rehetra dia efa voalahatra ilay nahary antsika avokoa ny fiainany seny sy ny zavatra toy ireny dia ao ny antony saingy tsy fantatsika mihitsy ny amin'izay. Ary efa voafaritra melo ny lalaka izorantsika tsirairay ka tsy misy hafa-midila amin'izany. Ohatr'izany izany ny fiainany seka ny averimberiko amin'izay dia ny hoe mahametra fitokisana tanteraka aminy fa lehibe izy. Mivavaha amin'ny mandrakariva fa tsy anaresy izy. Eny ary fa dia misaotranao lehibe dia lehibe ary Dada Ravelo. Tsy misy isaorana akory izany ry Orle maty ahoana izay e? Izy nareo miala any karainy fa mandehana vao iny vavady. Eny re tompoko. Angakany analetsy Ravelo. Raha mba ohatranao daholo izao ny toetsainy sy ny toe-panahin'ireo nasonotro ny vitana dia noko marimarina fa tsy anasarotra velively ny anatratra ny tariketra no izana sy nanandraina hatramin'izay. Lehilahy tena mandala ny rariny, manaja ny hafa, indrindraindrindra hoe hatramin'ny madimika indrindra. Izy aloha dia olona tsy mba mpanao an'irony tsindrio falava irony. Akamaroan'ny olona ampiasainy amin'ireny toeram-pamokarana ireny dia ireo ilay tsy anasa na ireo mipetrapetra-pona teny retitra teny. Nisy anefa ireo mbola sananao ny fanaony mahazatra azy tany velany tany. Taony nangalatra ny afetsifetsena samy hafa. Ny endreny koa moa tanana zatra ny tsotra ka tsy afany voky ny tsony. Izay trahateka dia tonga dia voaraoka tsirakanjo. Efa lasa voalatsa-panenena. Nizay nge Ravelo fa miakatra mitohatra. Odry se rato Mandrosoa ianao ry Dada Ravelo. Fahasalamana ny aty aloha tsisy ahiny. Tsara sy efa misaotra. Ny avizanana ny amin'ity alaviran-dalana ity ny latsolaitra-ko. Izany fa avy any amin'ny toeram-pamokarana faneva zao no nivantana taty io e. Manao ahoana ny aty aloha mandeha tsara daholo ny raharaha? Mandeha tsara daholo ka ry zalahy sasany angamba izay mbola any an-tsaha. Sady fotoana fiakarany vokatra zao dia mbola any zalahy. Ny eto tanàna indray eto tsy maintsy asiana olona eto fa indrindraindrindra iandry an'ireto biby fiompy. Zao tokoa nge Ravelo ino sisy io mantsy tatoato fa ohatra misy daly mihodao dia tia manodidina ity ne. Zany tandremo tsara ary tovy mafy ny fiambenana fa sao dia tafian-tapoka ny eto an-tanànako. Aza matahotra ianao fa efa nampianariko ny fomba entina miaro ny tanàna ny olontsika rehetra ata. Izay mihitsy ka atokisako mihitsy aloha izay ity fa avadiko kely ao ny resaka ino momba n'le tany kasainse ovidineria Mbatomihezina. Ahoana tokoa iny to? Tsy tsara ve raha mandeha eny amin'le tompony amin'izay sika zao mantsy no misy fotoana malalaka kely. Ohatra isy ohatr'izany indray hoe ry Dada Ravelo eny ary miandreseo ambany ao zany andeha iodina kely anompo maso an'ireo biby fiompy sy ny voly aloha vetivety. Ahoana dia efa entina daholo moa zany ny vola hividianana azy.
Ahoana re zany zay voango sehatra amin'izay aloha entiny araka ireny efa fanarahantsika ireny moa dia za avy eo no mameno ny ampahany zay amerenany sy azy tsy maninona tsy dia maika loatra akoriny amin'izay fa dia zay atao vodiolom-barotra ihany aloha entina fa ny ambiny ireo samidingana manaraka andray sainako azy zako anana toeram-pamokarana ho amanokana azoko amin'ny rariny sinitsina tsy nanodinako fananana izany izy tsy misolokiko olona fa azoko tamin'ny-pahamarina zao afaka mirehire fa herim-poko vokatry ny atsimboako nandritry ny rony taona no misako teto amin'ity toeram-pamokarana atao vohitsoa ty manokana zany ka anjarako manao zay ampiroborobo azy avy eo hitarina dia hito ny fanahy famponina manodidina n'izay zavatra ataoko eo fa toa matoritory ihany inge mimponina ety zay kely n'olo vany tamin'ny razambeny ihany iny mbola isikirany vokariny eo hito zao nefa fa tsy ampy sady tsy mahavita taona azy mihitsy mivokatra azony anke tena mbola ao anatin'ny fanontana tanteraka ry zareo ka ahoana ry serado azoazo sy ihany lay tany tena hitako tena tsarako mahafinaritra mihitsy sady midadasika be tsy araky ny eritreretako azy io zao azo ny traktera esana malalaka tsara zay kosa aloha rehefa tena raikitra ny varotra ka azo soma tsara ny tany dia ny ataoko voalohany angamba mianokafana lalana azona mifanera serete ivelany sady amin'izay mba afaka mamoaka mivokatra tsara amin'ny hevitra mety io koa mantsy ny tena hitako olana fa tsy afaka mamoaka mivokatra mihitsy mimponina ity ka mahatonga azy ireo tsy dia marisitra firy amin'ny famokarana ity dia ho ataontsika izay mety zay indrindra tombotsomba hoaka ve tsy tombotsika ihany koa mino aho fa tsy raviravitanana ry zareo hanampy antsika amin'ny fanamboaran'io lalana io anyerinany raha mety tsara ny atao dia atao koa zay ahatongavany rano ety ampidirana rano ireo tany amin'ny hektara manodidina dia ambolena vary nefa mipetrapotsiny izy ireo no sy nitodrano hatramin'izay tena hevitra mety ka raha ireo zava-dehibe ireo fotsiny aloha ny vita dia azoko antoka mihitsy hoe fa iova endriky ny faritra iny tena iova mihitsy sady mbola be tany lava volo tokony hovoleny ity ka raha ireo aloha ny voavolo daholo dia tsy hosahirana ratsakafo tsony ry zareo tena tonga vavaka tena tanteraka zany asa mety izy indray aza angamba no matsen'ireo faritra manodidina amin'izay ko eny mety ho marina aloha zany fa zany nge mbola vinavina daholo fa eo amin'ny fanatanterahana azy zao mbola mila ezaka goavany takina amin'izany indrindrindrindra ny hoe firaisakina amin'ny fokon'olona zany rehetra zany tanteraka sy vita dia no ianao ry dadaravela aizako faharitany ray manontolo mihitsy zao no velona hitany anjara masanjina mba hiala amin'ny aizikitriko ny fahantrana ato izay nanalano ato eo amin'ny vahoan'ny famozako se kosa dia efa mandoka tena marina mihitsy zany dadaravela zany fa avato kely indray aloha ny resaka hoe ahoana ka ifelana zanaky nga président pokotany iny mba ahoana fijery se azy tovavy mendrika tena mendrika iny dadaravela sady mahay mandray olona ohatray jery amin'ny faravodilandry aiza hoe ry dadaravela io eny tokoa ary ino na ry setroka be manamainty ny lanitra io eny amin'ny faritra misy amin'ny voatsony izy zany ry dadaravela zany ve so dia mba dadaravela alefasany ena ny fiara fa toa mana zava-doza hitrangana izy zany dia hoe zany tokoa ve lero asako hitako maro
Patron, ady zany maro. Efa nanao zay farahirana zay fa maro loatra re dahalo ka tafiditra ihany ko ty. Ny sasany nandoro ny tranombo dia nanao zay amoahana azy reto ao ambala. Efa saika ratsy vao nahita ny fiaranareo avy nanatona zareo dia neverin'ity zandary ngamba dia lasa nyrifatra ary le maty. Hita eo ihany amin'ny anarana andrareo fa atovy aloha zay ahafaty an'io afo io engana ka le maty ahoatsy fantatapatatra ao ve ny fiaviany reny dalo reny mety ho avy aty amin'ny manodidina ety ihany fa tsy lavitrako zany neja zany no filohany. Neja? Ary anarana tsy mbola henoko loatra zany letsy. Za ndray aloha dia tsy hamela ny lanjakazaka amin'ny tsirariny sy ampitondra faisana ny sarambabeba ohatr'izao e. Ny andro ifaninantsika nahafantarany landrato. Tsy misy fomba mahomby eto magnongotra an'ireny fahavalo-pirenena ireny ve? Misy ihany ka ao aloha ny firaisakina sy ny fivondrona fokon'olona fa ny tena heriny dia eo ihany koa avy eo ny zandary sy ny androm-pasim-pokon'olona. Ka hono a roviana nefa zany mba roviana ny voaka no atsapamarina ny lanjan'ny atao hoe firaisany. Ao ny fanambarana ny hery eto manohatra sy eto miady amin'ireo vato misakana tsy ahatongavana amin'ny tanjona tiany hotratrarina. Asa roviana zany. Miakina amin'ny fifanetanana ihany io le roa. Inona ny tokony atao vao mba hiezako tonga amin'izany sika raha tsy efa aloalika ny ranombary tsy mba hihoatra mihitsy zany tsy ho tonga saina raha tsy efa atentana eny na tsy hanavy tena ve? Izy ihany patron nanorona an'izao toeram-pamokarana be izao aty atsisy tany aty. Tsy mihitsy izy le maty nataiza ke toerana mety nanorenana azy ity dia tsy maintsy nisy foana ny fahavalo na dahalo na loza samy hafa zany hoe anjaran'ny tena tompony manao zay arovana ny zava-bita mba tsy ambiaza ny fahavalo fa dia tsy maintsy hoe mikaroko hevitra trany ianao andresena sy elana amin'izay mety amingana na ohatrohatr'izany fa tsy mety kosa aloha ny anakivy tena ambony any zay efa natomboka le roa tsy avela ho ravaravan'ny fahavalo zany fotsiny fa zay ampanjary sy ampandroso azy no atao. Aty re olona aty e andreny tsy fandratra fa atao manahirana ko zay mihitsy atsy arina ny rano tany dia ny fako ary reo korotam-bato reo e zay mihitsy kosa afaka mivondrona tsara otr'zoka ty mifezaka ny andro ny rariny fotsiny tito hatramin'izay reto vaoko reto. Ahoana raha matokely felana? Eny tompoko. Ahoana ny fahitanao zao fiarahamenta amin'ny vaoko zao mahafinaritra ka. Tena mbola tsy nisy firaisan-kina ohatran'izao mihitsy ny teto hatramin'izay. Ny rariana dia mba hitohizany zay aloha efa niezaka ihany aloha dada teo aloha nanentana sy nanetsiketsika fa tsy isy voka ny finiavana. Nisy tsy ampy zany teo amin'ny fokon'olona hatramin'izay dia maty momoka zay ezaka rehetra natomboka. Teo ihany koa moa ny tahotra ny dalo ny fiandrasana lava ny fanampiana avy amin'ny fitondrana indrindrindrindry zay le fahavazana nefa moa nefa misy fitenenana hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena ka tahaka izany koa ny amin'ny fitondrana an'ireo fokotany na faritra hafa izay hitany fa miezaka no ampino fa tsy ireo miraviravy tanana sy hoe mana-tena mana latsaka avy any an-danitra fotsiny. Ka efa eto moa zany nareo zao dia mba fitaratra sy ohatra akaratahaka mino afa mba anara-disy anao mihoatra no zay ataonareo zao zay rehefa lasinareo nareo vahiny aza moa mpiavy mba mahavita maika moa zay fahitatoerana mba menatra ihany raha mba tsy manao manaraka zay ataonareo ka zay indrindra ngery felany zay fahatserovateny zay ny tena ilaina jereo fa nay président ry jereo manovokovoka sy misisika eringy izy ny andada indray efa fahazarana ka zany tsy hainy mihitsy zany hoe mijery olona miasa zany ny hoe izy zany le ohatra ny hitanao reny fanao ny olona mijoro dia mibaikibaiky fotsiny fa izy dia tsy maintsy miroboka miara-misalaha vahoaka foana ka ho matika namasy omenatra kosa zao leo mpitazina sy tsy mpandray ravin-denako izao mahita an'ireo tsy maintsy mba hirotsaka anao koa felana koa ngam zao
be ripotra azy hitako ny sikiponitra sy ny tany rasasariny iry teoko ka tsy natao han'ny lehilahy sy ny vehivavy zokonjokony ihany nefa mpandrosoana ny tanindrazana iny izay aloha natao han'ny daholobe io indrindra fa ny tanora ohatranay zahay moa zany tokony ezaka bebe kokoa amin'izany satria mbola voriery matanjaka mbola matsilo saina tsara na vehivavy aza fanakamalemy dia vitako izay kosa moro felana hoe nisy ny teny ty hoe fanakamalemy eny tsy nisy saingy mbola be ny hevitra nay vehivavy toy izany ka na inona ezaka na asa ataonay ka tsy mifanaraka amin'ny fanaonay andavanandro toy ny hoe fikarakarana tokantrano fitaizana ny ankizy dia tsatsona sy batibatiana foana lazaina fa hoe milingilingy izay teoderaina sy ny sisa samy te hiotra mahafiala amin'izany tarazy izany ny akamaroan'ny vehivavy saingy maro sy mavesatra loatra ireo fanakiviana sy fanapepony na zany avy amin'ny manodidina na avy amin'ny akonana mihitsy azy dia izay nge mahatonga an'ireo reny sasany tsy afa manoatra mihitsy ka izay le toetsy ny fanolozany toetrandroko io fanapepona ny afy io ary io efa tena lasa lavitra mihitsy ny erifelany indrindrindrindra amin'ny lafiny fiarahamonina sy fampandrosoana ka izany nga moa ilana fahaizana lalina loatra ny famakafakana fiainany tsiray akapobeny dia ahafahana mampiseho ny tena zava-misy eo amin'ny fokotany na fireneny iray ka avy eo amin'ny tokantrano tsirairay io no miainga sy manomboka fampandrosoana sy fivoarana ka tsarantsika ka tsy tokony hoe atao ambany-javatra zany le zon'ny vehivavy amanko no miteny dia mbo miresaka marina aloha zay fa tena mahaliana sy mahafinaritra ange miresaka amin'ny felany marina tsotra sarika manana fambony toetra sy lalitsaina tsy haiko ampitaina amin'ny tovavy hafa ianao felana enao koa dia tena marina zany felana na faly amihitsy zao na tongavanao ity na dia hoe miresaka aminao fotsiny aza dia fa zany zay dia efa zava-dehibe amiko ohatra hoe variny resaka eto tsika fa ny olona ndray tsy miasa ka tsy aleovy aloha tsahatra eo ny resaka fa aoriana manao misimisy eny ary andro tokoa ry mba azoazo ny patronga iny tovavy iny nga letsy raha hoe olona tsy azoazo dia tsy resana fialahy koa letsy efa tsy naraina mantsy ianao no tsikazo nanara-maso azy foana saingy iny ianao vao tapa-tevitra nanatona azoko mampanina andraly efa lero zany miasa aloha atao letsy fa resaka hafa indray amin'izany ka efa tsy injiko eto fa izy fampiakaram-bady makotrokotroka eto atsoatsika io fialahy koa letsy be filaza efa tokony roso amin'izay koa ny ianao zany ve letsy aizany dia ho toka tena lavy iny felana koa ny ka sady tavo ny volony na vita fianarana ka inona ny tsy rosonao patron marina aloha zany teny lahy zany saingy ahoana indray ary efa ny vitana manolotra azo anao dia ianao indray ny mianahana zany any letsy fa ohatra hoe efa nilazaiko an'le mady moa ny tantaram-piainako ie efa nilazainao tamiko ka ay ka ianao ny lary izao ary hoe ataontsika hoe mifankaty tokoa zazo filana tsy mbola nisy fantany zany momba hatramin'izay dia ho avy ny andro alalan'ny tantarako olona ny giadra olona veroa dia inona ny otranga le roa andao ohatra ny hafa tany aloha koa izy dia izy kosa ianao raha izanyko dia mino ve ianao fa mbola tsy fantatro felana momba anao asa letsy ireo dosenao sy ny atota taratasy samihafa nikarakaranao fividianana ty tany ty iza ny lanoloranao azy tsy président eny izay aloha ary iza ny sekretera amin'ny président sy felana ny felana zanany ihany ny sekretera ao tsy maintsy efa nandalo teo ambanimasony avokoa reny ko marina tokoa letsy zany zany efa diso nandefa eritreritra lavitra loatra misaotra ny lahy letsy iny ary patron
ataotr' izao ny ety aminay ka ahoana mahafinaritra ny dada ihany ve sady mbola misy vaovao fa tsy mbola nolazaiko ny dada azy tena tsy napositry velivelo tahaka an'izao ay tena ala be mihitsy izy tiako dia Severaty ny tompon'izao toeram-pamokarana izao izy moa le anarany teo toeram-pamokarana herivelona ka indre avy amin'ny anarako hoe raha Arivelo Rado e ary zazanako ihany ny tompony fa tsisy akory finaritra mi dia inona ary loha le vaovao hafa mbola tsy nolazainy sy tamiko e ay tokoa moa zao ry dada anambady atsoatsy ary tovavy anankiray atao hoe Felana zay zany le hovadiko e ary izy avy eto amin'ny manodidina ihany fa ndasa mbola hampalalaiko ny dada ihany momba azy indrindrindrindra hoe ny ray aman-dreny rehefa tonga ny fotoana eny fa hono ary dada eny anaka reny zalahy ao tanàna reny zao mba anakaiza daholo tsy mba mifanena tamiko mihitsy raha mba nandalo teny ihany keo jolahy reny litia zany ve reny ny tena totakely tao an-tanàna tao indrindra filezah iny efa taty ariana elabe avy vao tena niny fa kaiky dala marina ny rangory fototry ny avy tamin'ireny favoazany lahy reny zay mihitsy tsaroako le andro ny taomany amin'ny tanora tao amin'ny fokotany hoe hanongana ny olom-boafidy tsy nahavory zalahy dia mifananam-boaka ny nataony lasibatra fa naporisihany tsy maty voalavo kibo nataony tohatra fikarany fotsiny ny tanora e nataony ilaisany avy eo dia nitana amin'ny fanamany rehefa tratra izy dia zany nahavoany lahy tena zany tokoa dia hono ary mba izy izeny zao ile zany tsy fantatroko va avy namita sazy teny amponjy izy le nielona vetivety teny tanàna dia iny trahatehaka namaky trano iny dia tsy fantatritsony zay nalehany hatramin'izao niangitraingitra sy niata loatra tamin'ray aman-dreniny dia tsy nahita asa atao dia reniny efa rany aiza moka ny fitaovana tokony hoentina miasa indray ny mpitehany ny adala sy nangalariny teo lo zany manafika ny daty voadidina daholo ny tanàna ka manafika ina natao zao letsy ahoana zay ampiaro aingana fombafomba fiarovana ny anaratsika apiatso amin'ny toerana avy ny olona dia zareo nyfiadiana fa ho avy eny ary patsy eny ary dalo inona ny atao am'izany ahoana ny atao am'izany zao tsy maintsy manohitra trantsika aloha mba azaontsika fandresena fa tsy avela izy tafidy feto reny sao dia misy manantena eotra ny tamboho fa eo dia efa vitainany eny sao dia amon'olona ve zany zany mihitsy ry dada tsy maintsy masika amin'izay ny sasarako fa reo no nandaniko ny herim-pokoko fa dia ary ny zalaho alaina mikeriny fotsiny maniny izao raha mba miezaka fa tsy nivitan'ny hafa fotsiny no arodana sorobay zay tokoa ty ataony zalahy tsy mitantatra tsy mivelivivy eny ny tony vokatry ny hafa tsisy manaiky an'izany fa zay ka sao dia tareto ary sika fa efa mamelaka izy zany ay alahany io dia miamy fa be dia be kery zalahy zany mafy raha tohatra an'ireo tsika eno aza manao zany ry dada fa raha mbola velonay na tsy maintsy misy foana fianana io arinanay io lefinina ratsinay marina tsy tohatso avitra tsika izany rato ireo manotino azy daholo ankeny tanàny vidin'ireo lafiny atsika ry dada jereo reankeo mbola misy taviny ty azy rery amin'ny lalatany rery mbola namanikio reny nefa to rato resy mifokon'olona reo ry dada zany vavitra ihany tsika zany vao misy tokoa ny firaisaka iny tena tonga any amin'ny vahoaka ny afakako ndresy ihany tsika ka tena tsapa ny lanjan'ny atao hoe firaisaka iny fota amin'ny torimaso ny reto vahoakako re mivavakina dositra dalo hitanao mbola misy anakoro reny tafidy zao an-tranao teo anke aloha anaovako azy iny fa voniny ray nana ny tena hitsoka any ambaravaraka iny anylany ray zao tsy rado rasokely aloha fa mbola ty hampafantatra an'le jahako fa izy alahy no malala ny anarako izao no neza lehibe ny dalo na izasaka izany sefa iny iza
Neja zany hoe ny anarana zany navadibadika ny litera dia nanome hoe neja zany tokoa zany elahy le nandrendrika amin'ny fiainako fahiny ankehitriny koa dia mbola mitady andromba amin'ny fananako izy indrindra zany zao sisy resy tamin'ny fiainana ka mivary lavina anao asan-dalo tsy nainy olona tamin'izay anjara fa te hanakarena tampoka nefa tsy te sasatra firy ka nandroba nangalatra nandoro rehefa nanam-bahoaka maro very asa noho izany tsy nanana mpivelomany tsoko ka nangala sy nanenjika ny fofandro manalina ny eo ka natonga hitsoka ty lavitra ty raha ny ala eloko sy ny atezerako ry za ny tsy voan'ny tomeko teo dia efa mipoka ty basy ty ary dia nifatany lanitsika teo zany hoe saingy ahoany indray ino no manaka anasetsy anao zany no andrasako zao zay fihetsika izay indrindra efa fantatrise zay ny momba ny neja ka farano amin'izay ny tantarany aza matorotra amin'ny vahoaka fa enjana loatra amin'ny fitsarany tsy te hiverina any am-poza koa aleoko maty manenjika ny ranomarina ankehitriny miatsotojo ny fanahin'ireo maty noho ny abibio ka atodeo io mibasy ino aty fio fahotana lehibe mitambesatra lava amin'ny androm-piainako ny fanaovana an'izany le tsy ry izy rado afoezo ny fijaliako diso hatramin'izay ka mifony efa milatsa-panenenana tamin'izay nataoko fa mialanao angatahako aminao dia tsy firanao tanterao rado inona rena toka tsy za mihitsy no hamono afaty azy ka nefa ny fokon'olona ve voasakana raha mahita azy eto izy nefa ny tena lehibe amin'ny talo efa kaiky ry zareo ka fangana rado milela-paladia milela-paladia se aho patron aty avy ianareo to ahitana nisy dalo roa tafiditra tato ka manay zay ty aty avy ianareo patron tena tsisy mamaly zany reo olona fa ahoana ny atao aleo vakina varavarana reo olona rado milavy an'se injato amin'arivo ty firo aho ty firo fafanotry be pirenena fosotram-panimba mivoaka mendriko faty tsy tsarony sevy fa zany nandetika sy nanosy-potaka anse ka natonga an'se ibabineloko tany am-ponjiny ary za koa no mbola nandrara ny lisy tsy ho ty an'se tsony dia mbola izay anky ohatra amin'izao ny fofo sy mandroba ny rempesy ary mbola noho izay dalo mahatonga ny akamaroan'ny olona hitsoka eny ambanivohitra noho ny asa ratsinay ka ino nandrasa an'se tsy amin'olo se mamali faty feo ampelatana an'se aho zao io zala io sambory patron vonoy fiteo efa ampelatana ny fa tonga zay fitao mihitsy fa zamerana anatsony indanareo vaoka indana fa tsy anjaranareo ny tsara azy indana fa tsy anjaranareo kosary ny sakana se tsy navela mivitay fokon'olona teo tsy mety koa zany dada voararany lalàna ny fa amin'olona kitsarana ana tsy maharo ny fokon'olona sady tsy zany koa fa mba hampiova azy olom-bavongy ny tokony ho atao hoe aleo izy aloha nitafazana ny ampanjany dia kefa tany ake izy ny ale iny fa rehefa mivoaka tsara vany izy dia vonany andray azy eto mba hanitsy ny deny mba hitarika azy amin'ny lala mahitsy afa koa zany lohany lahy zany zany ny tena marina ka amin'izay mba afaka mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena izy aorina izay dia zavatra vaovao indray zany lohany lahy zany fa ona jereny iny izy tovavy miazakazaka manatiny iny airy felany indry dada ary inona dia mampiazakazaka azy ohatr'izao azy mba mahity ahita amin'ny malalany izy ke lahy zany ve fisavorotahana be takan'ireny ve dia andro ny sainy tsy mionona n'izay voalaza ndrainy izy hoe tsy nanino ny lava dia io izy tonga hijeriko zay tokoa angambary dadako natolotry ny radio Don Bosco anareo teo ilay tantara nosoratana Andrianarivelo Marcelin nampitondray ny lohateny hoe ho olom-baovao nahenonareo ny feon'ny Sinez, Régis, Hervé, Jean-Paul, Andy, Vero ary Thierry nandray feo Tovy Razanamamonjy sy Abel Radorason nanatotosa Anjarilivo